Zay mahatoky ny ACC amin'ity indray mitoraka ity satria ny fividianana député dia fividianana na proximité. Tamin'ity tsy nisy hoe tsy hifidy rakoto tsy hifidy rabe noho ny antony zao dia ohatra ny baolina tsy nisy goal tamin'ny fividianana filoham-pirenena iny dia nandeha azy iny. Amin'ity tsisy olona eraky Madagasikara ka tsy nikaikaiky ary tsisy olona tsy niteny fa tsy anaiky raha ohatra ka tsy mandeha amin'ny ara-dalàna ny fitsarana an'ity indray mitoraka ity. Hatramin'ny voalohany zay nofa napahafantatra fa misy olona mikonokonina labato tsy manendrikendriky olona zany satria olona miaraka daholo anie zay anie tao anatin'ny tao no lasa indépendant fantatra tsara ny fomba fiasany. Koa manao ansoava amin'ny indrindrindrindra amin'ny président ny ACC zay fantatro tsara ohatran'le mpampianatra anay taloha ihany koa ny tao taloha. Amin'ity indray mitoraka aty tsy efa niteny ianao monsieur le président fa zay manao vinany eo dia manao aminareo ka traty izy ireo miaraka amin'ny pirofo ampiaro fotsiny lalàna dia raha matahotra nareo hoe misy mandrahona ateneny zay fa hainay zany iaro anareo vitanay zany hainay zany. Ny miaramila ny gendarme police tsy adala rehefa mpangalatra ny tratra ambodiomby dia samborina dia saziny fa tsy hoe mahafantatra ny rakoto izy na rabe dia tsy azo atao nininy. Eto zany zay dia mametraka tanteraka ny fitokisanay ny ACC, mametraka ihany koa nefa ny détermination feno tanteraka fa raha misy vinany eto tsisy miala amin'ireo, raha misy vinany eto tsisy mifampatahotra eto raha ilaina ny midina any amin'izay tokony hidinana amin'raha ina amin'ireo rehetra efa menomenina rehetra ireo aheninareo ny atezeram-bahoaka zany iny fa meno radio nareo mijery télé nareo mijery Facebook nareo tsisy olona adaly eto ka anakorotana firenena amina bazana. Matony olona miteny misy olana zany, matony olona miteny ny ACC manao foana hoe azo raisina fa tsy mitombona dia efa miomana zany fa zany no teneniny eo. Zay tsy manao an'izay fa zay matoky an'ireo.